Mamaky tenin'Andriamanitra sika eo amin'ny Petera, boky voalohany nosoratany Petera, epistily voalohany nosoratany Petera, toko voalohany ny andinin'ny faharsivy. Ireo tsika makao amin'ny bokyny Titos, toko faharoa ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo. Makany amin'ny Kortiana faharoa toko fahaenina ny andinin'ny faharoa. Halleluja. Petera voalohany toko voalohany ny andinin'ny fahasivy. Vaky toy izao ny anaran'ny mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Titos toko faharoa ny andinin'ny faharaiky ambin'ny folo, faharoa ambin'ny folo. Fa efa misy ao ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra, mampianatra antsika handala izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy vilany zao tontolo zao, ary tokony ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao isika. Kortiana faharoa toko fahaenina ny andinin'ny faharoa. Fa hoy izy, tamin'ny fotoana kasitrahana no nienoko anao, ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Indro ankehitriny no fotoana kasitrahana, indro ankehitriny no famonjena. Teraina ny tompo. Tonga soa eo amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isika. Tena zava-dehibe riavako ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Isika olombelona dia tokony hianatra zavatra maro, fa ataovy lara-pahamehana ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Teny ny fiainana izy io. Manampy antsika hitombo amin'ny fahasoavana. Vakio ny Baiboly. Aroka olony famakiana Baiboly. Araka ny fantatsika dia tena fotoana lehibe ity an'ity. Lazay ny mpanaon'Andriamanitra teo fa alahady voalohan'ny volana. Ary ankoatrany mahalahady ny voalohan'ny volana azy, dia misy lehilahy sy vehivavy velona trapamonjena ka azy. Misa 580 ny vehivavy. Hitantsika mahitsangana izy. Ireo ilay vehivavy atao batisa amboany. Velona trapamonjena izy ireo ka voavoatsy. Misy 20 ny lehilahy. Angafetsika mahitsangana izy. Ny totaly 700 misy. Araka izany mitombo ny isan'ny olo-bavonjy. Misaotra tompo isika fa izy no manao izany. Tanterahana androany ny
izy ireo araka ny teny Andriamanitra, araka ny fototontsika. Ny batisa izay ataontsika eto dia batisan'ino? Batisan'olona efa mibebaka, batisan'olona lehibe. Tsy misy zazakely aloha na iray azy. Marka 5:20 misy teny hoe izay misy atao batisa no vonjena. Fa izay tsy mety mino no ilohana. Ny batisa dia anisan'ny fepetra azo mpamonjena miaraka amin'ny fepetra hafa izay fampiankinana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:7-8 hoy Petera tamin'ny olona izay nanontany azy hoe ry rahalahy, inona no tokony ataonay? Dia miteny Petera, mibebary, aroka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana teny fanahy masina. Marina fa niza dia azo famelan-keloka, mpanota dia azo famelan-keloka, na olona nanao fahotana dia azo famelan-keloka. Misy teny hoe ekeo, itsory, ifinay, ny fahotanao. Fa raha mieky ny fahotantsika isika matoky somary Andriamanitra mamela eloka, dia raha Jesosy manadio afaka misy famahy. Kanefa izany andininy izany dia tsy maintsy miara-dalana amin'ny andininy hafa, toy ny hoe mibebary, aroka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana teny fanahy masina. Tsy maintsy fenona ny fepetra, azahoana ny teny fikasana, momba ny famelan-keloka, mibebaka, atao batisa, izay mino izay atao batisa no vonjena. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 Paoly ny teny, ary ankehitriny inona ny Ananiasy ny teny tamin'ny Paoly, ary ankehitriny inona mampitaretetra anao? Mitsangana dia aoka atao batisa ka ho sasanao afaka mifaotanao ianao amin'ny fiantsoana ny anarana. Teny nataon'ny mpampian'Andriamanitra tamin'ny Paoly, ilay Saoly taloha, ilay nanenjika ny fiangonana dia nifanena tamin'i Jesosy, dia resy lavitra fa Jesosy no Jesosy, dia nanontany inona no tokony atao. Dia nasaina nanantona mpanompon'Andriamanitra anankiray izy, ary efa tonga ilay mpanompon'Andriamanitra niteny taminy, ny tompo nanendry anao azo famonjena sy iaino ny teny rokony vavany afantatra ny sitrapony. Ankehitriny inona mampitaretetra anao? Tsy ampy hoe tonga ao am-piangonana fotsiny, hoe fanena tamin'ny tompo, malala hoe Jesosy ny zanak'Andriamanitra, eto vava tsy maintsy atao batisa. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Ankehitriny inona mampitaretetra anao? Mitsangana dia oka atao batisa ka ho sasana ho afaka mifaotanao ianao amin'ny fiantsoana ny anarana. Lalam-pamonjena ny batisa. Bebaka mino finoana misy manitsika olona anao zavatra maro, mahatonga azy afaka maka baiboly,
dia tsy mijany ao tsy maintsy roso any amin'ny batisa mino sy atao batisa no vonjeny mino makatony ny tenin'Andriamanitra mino manaiky ny fitarian'Andriamanitra mino manaiky ny fitondran'Andriamanitra mino manaiky ny taritanan'Andriamanitra koa oka tsy ho desevitra ianao izany ray no tsy dia mainky amin'izany batisa izany fa lao aho ho toy izao zany na vita zavatra tsara kokoa no ireo efa vita batisa hita masoko ny faleneny olona vita batisa ireo ka ho any an-danitra reny dia ho any an-danitra koa fa nitoetra ihany no koty eritreritra ao zany fa tsy malohana an'izany no tenin'Andriamanitra zay mino sy atao batisa no vonjeny atao batisa ireto androany eny ane mba ilaondray ny voalohany amanaraka inona ny mampitaretetranao inona no miantony mahatonga anao mangatakandro inona ny mampirosanao inona ny mampisalasalanao manapa-hevitra oka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka mivoatanao amin'ny fiantsoana ny anarany tompo alleluia ianatra ny ten'Andriamanitra na dia todona azy satria hoe tsy antoko mihitsy ny ahita ny olona atao batisa tsy antoko ny ho atao batisa andraso anao omena ten'Andriamanitra iloha hevitra ny anarantsika androany dia momba ny famonjena ny fanahy loha hevitra lehibe tokoa ty ambarako anao ty loha hevitra efa diso fantatry ny mpino Jesosy mamonjy loatra misy teloka dimy no resana antsika raha velany fotoana ity teloka dimy ity dia apahany ihany amin'ny lesona momba ny famonjena manana boky kely anankiray isika izay mitondray ny fomba famonjenanao tiako raha mba vakinao averimberinao matetika izy iny resanao amin'ny boky maitso kosa ny loha hevitra izany mila mamerimberina ianao dia mijery ny tenanao mandinika ny fiainanao eo alohan'ity famarinana ity aiza ho aiza mivavaka isika mba ho vonjena ary mitoy manompo an'Andriamanitsika mba hiterizana ny famonjena loza ho antsika raha very any amin'ny elo inona ny soa azony olona namazo toy izao izy kanefa very ny elo izay irinay dia ny atonga anao azo famonjena amin'i Jesosy miaritra zavatra maro ny tontolo teny hoe Paoly hoe miaritra fatorana mba amin'ny fahoriana aho azahoan'olo voafidy famonjena koa hitanjona amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao dia ny tonga anao voavonjy midika hoe tafiditra ny lanitra ireto ireo teloka samihafa ireo teny samihafa ilazana ny famonjena ao amin'ny Baiboly ny fisehoany ny famonjena voaray eo amin'ny olona voavonjy na ny vokatry ny famonjena ny fanahy voaray eo amin'ny olona nazo famonjena teny fikasan'Andriamanitra momba ny famonjena ny fepetra andraisana ny famonjena teny ho any endry horesahana ireo teloka ireo raha velan'ny fotoana fa zao aloha alohantsika hivavaka ho an'ny izy menadavy reto tanga lesy rehetra
fotoana ireto mena soriva isana namety repara namety fomba namety famenakiva nanatsy nadio azy tanarano faterany oprofo fibebana fiaona no tena baobapisy izy ary baobapisy araka ny tanana ray sofanoloratena da io izy miamby amanontray eo banio reo ira sika rehefa sivifolo sy fitonjato tsara ao Jesosy ataontsika amin'ny fifaliana Jesosy maneho raiky misy fifolo sy tsoky manantona azy ny fianakaviana sady vary mitomana sasany arabaina tsy faty tsy maty tamin'ny afo anao voavoty ianao Jesosy nanova ny fiainana ao Petera izay nivakitsika teo dia miresaka ny amin'ny hoe ny famonjena ny fananana mandray ny antony fononareo dia famonjena ny fananana ao amin'ny Titosy hitatsika ny tenin'Andriamanitra malaza efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra Kortiana fao miresaka ny amin'ny famonjena tamin'ny andro famonjena namonjeko anao indro ankehitriny ny fotoana kasitany indro ankehitriny ny andro famonjena ny tononkiratsika dia miresaka be dehibe ny amin'ny famonjena voavonjy anafaka Jesosy novonjeny aho miresaka ny amin'ny famonjena ho an'ny fanahy io no asiteny amin'ity maraina ity ao amin'ny asan'ny apôstôly misy resaka hoe ny tombo isan'ny olombonjena
ny tombo ny isan'ny olo-monjena na mpintombo ny isan'ny olona vonjena. Paul miresaka manao hoe no vonjena isika, no vonjena toy ny zavatra efa lasa no resana. Tena misy ny famonjena. Nisy nandray zany, ary zay nandray dia nahazo manana, dia afaka miteny izy hoe voavonjy aho. Teboka voalohany teny samihafa ilazana ny famonjena ao amin'ny Baiboly. Santiona miainy reto fanafana feno. Hoy Jesosy Jona 7:5, koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Amin'ny Galatiana 5:1, tomera tsara ary ao amin'ny fanafana zay nanafahany Kristy antsika. Ny dikany hoe famonjena dia fanafana. Ny fampiasana io teny io eo amin'ny ara-panahy dia manana vokatra rososo. Fanafana ho afaka amin'ny ota. Iray izay fanafana amin'ny tamin'ny ota na ny sazony ota. Zay voavonjy dia olona afaka tamin'ny faota, afaka tamin'ny tamin'ny ota, afaka tamin'ny sazony. Jesosy Kristy dia mpanafaka amin'ny faota. Matteo 1:1, ny anarany eto hoe Jesosy fa izy namonjy ny olo no afaka amin'ny faota. Zanak'olon'Andriamanitra zay naseho manaisitra ny faotany zao tontolo zao, zay manota avy amin'ny Dio fa izao seho zanak'Andriamanitra andrava ny asan'ny tembony. Zany no hitanao ao amin'ny Jona 1:9 ary Jona 1:3. Ampiasainy eto hoe teny ilazana ny famonjena dia fanafana feno, satria misy fanafana maromaro. Afana amin'ny ota, afana amin'ny toetra ratsy, ny fomba ratsy, afana amin'ny asany maizy, fahefany maizy, afana amin'ny aretina, afana amin'ny ozo, afana amin'ny fanameloana. Amin'ny Romana 5:7, Paul miteny manao hoe indrisy olo mahantra ao izy no nafaka amin'ity tena ny fahafatesana ity. Tena ny fahafatesana ilazany ny herin'ota zay namatotra azy. Romana 5:1-2 dia miteny izy hoe ao amin'i Jesosy Kristy ny lalany fananaina zay nanafaka tamin'ny lalany fahotana sy ny lalany fahafatesana. Amin'ny Korinthiana 1:5-2, sy olona afaka maro. Ao amin'ny Timoty 1:1-5, Paul mijoro vavolombelona matoky zao teny zao ka tokony ekena frankasitrana rehetra tonga tanteny ambony tany Kristy Jesosy amonjy ny mpanoty tamin'ireny dia izao no lohany. Voavonjy nandray fanafana feno afaka ny fotana.
sambatra ny voavotsy satria no afahan'Andriamanitra ka tonga olona voavody midika hoe voavela helika ao Jaona voalohany toko faharoa andimy faharoa ambin'ny folo manoratra aminareo ankizy madinika aho satria voavela helika reo no ny anarany voavela helika ny voavody dia raha Andriamanitra ny amisy ao amin'ny Isaia toko fahaenina dia misy teny manao hoe ka dia afaka ny helikao ary voavela ny fahotanao toko fahaenina ny fafito no hoe voavody dia olona voavela helika tokony hotsapanao amba olo voavonjy ianao fa olona namindran'Andriamanitra fo ianao olona namilan'Andriamanitra elo mpanota tsy mety ianao teo aloha fa efa navelon'Andriamanitra ny fahotanao Salamo faharoa amby telopolo andiny voalohany sy faharoa sambatra ny olona izay voavelany elo voasarona ny fahotany tsy izay ny Jehovah helika sambatra ny olo voavonjy efa navelon'Andriamanitra ny fahotany voavody no amarininy ao amin'ny Romana toko fahatelo ny andiny fahatelo amby roapolo fa efatra amby roapolo fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa amarina mamy am-pona fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy Romana toko fahadimy andiny voalohany ho amin'izany satria efa no amarinina tamin'ny fotoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika olona mpanota fa no amarina navelany eliny tsy isaina intsony izany ho an'ny nanaraka fivoriana teto Koronany dia tsarovy ilay toriteny momba ny famelan-keloka dia sarobidy ny famelan-keloka ny zavatra ataon'Andriamanitra rehefa mamela heloka itombotsoa omen'Andriamanitra ny olona voavody dia midika hoe novana ny fela ho tonga olo vaovao ao Kristy ao amin'ny Samuela voalohany toko fahafolo andiny fahaenina ary latsaka aminao ny fanaon'i Jehova dia ara-mamina aminy ianao ka ovaova olona hafa amin'ny dikatensika olona vaovao amin'ny dikateny protestanta Andriamanitra dia lehibe Andriamanitra dia mahagaga Andriamanitra dia mahay izy dia Andriamanitra ny fanovana mahay manova iza olo manaiky fa mahay manova Andriamanitra zaho sy ianao no vavolombelo ny amin'izany asa lehibe izay nataon'Andriamanitra izany nanova izy mahay izy manova ianao izay miteny manao hoe tena tsy vita ny ala amin'ny toetra ratsy ianao zany fa Andriamanitra mahay manova anao raha mety ianao raha irinao zany raha mila zany ianao izay nataony taminay sy tamin'ny rehetra ho ataony aminao izy no tsy miova omaly io ary-mandrakizay ao amin'ny Ezekiela toko fahina amin'ny telopolo ny andiny fadimy amby roapolo fafito amby roapolo fa fasaky rano madio ianareo mahadio
ho dio ho afaka mifanomponareo sy ny samponareo ianareo fovaovao meko anareo ary fanavaovao mo ataoko anatinareo ary esoroko amin'ny nofonareo ny fovato miankina mipoepolo ny zavatra rehetra zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra tandremo ny fonao miorina no zay tokony tandremana fa avy eo aminy eviniaina avy eo am-pony olona no ivoan'ny zay ratsy jangatsangany maso ratsy avonavony fitenenan-dratsy ny ratsy rehetra efa maloto ny fo dia maloto afaka ny zavatra rehetra fantatr'Andriamanitra izany ny fomba mitaka manana retina sarotra sy tany na mpanateny izy fa nome fo vaovao alefanao vaovao isoroko amin'ny nofonareo ny fovato fovato tsy azo ambolena na inona na inona tsy afaka manantena vokatra eo amin'ny tany vato ianao na ambony tsy afaka manolina anana io na ambolem-bary raha mafy ny fon'olombelona dia tsy ho antera ny tenin'Andriamanitra izy fitaky ny ota no mitona famafisam-po fa Andriamanitra miteny esoroko ny fovato mety fonofo ianareo izy no manao vanovano ao anaty izy moa no nanana fovato fo maty takany toy izany farao no isan'iray lehilahy irere ny amin'ny fahaizany sy ny erenany sy ny voninahiny lehilahy zay nanao hoe iza Jehova no ekekiteny lehilahy zay nampamory ny olon'Andriamanitra ary nentiny zany fovato zany ilentika any amin'ny ranomasina aretina ny fovato io le aretina hoe esoroko aminareo ny aretiny Egypte mba tsy mafontsony fa natao an'Andriamanitra fotontolo sy mangorakogaka Andriamanitra mono mitolotolo fo sy lola mangorako akaiky ny olona tolotolo fo sy mangorako sa lola tronjovoko lola mangovotro ny amin'ny teny tolotolo fo ny amin'ny teny ny voavotsy miova fo miala ny fovato foraty tsy mino miala ny fovato zay tsy mino azy miala ny fovato zay tsy manaiky an'Andriamanitra ny fiovana dia zava-dehibe takian'Andriamanitra ao amin'ny asany apôstôly toko fahatelo andiny fahasivy mideba miova amonona ny vaovana mba hoavy ny famelomena avy amin'ny fanateny Matteo toko fahavalo ambin'ny folo ambin'ny fahatelo raha tsy mongo fa fo tahaka ny zazakely ianareo siditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny olona voavotsy nandray fivaom-polo voova ny fiaina dia tonga olo vaovao izy raha misy olo amin'ny Kristy olo vaovao voavotsy fiainao nandray fanovana ny dikan'izany miova ianao afa toetranao taloha fomba fiainanao taloha ny tanjonao taloha fa rehefa nandray le fanovana nataony famonjena dia afa ndray ny tanjonao voavozy niala tamin'ny fahafatisa o fiaina niala tamin'ny aizy o mazava amin'ny Kristy fitsanganana amin'ny maty no dika
Efesiana toko faharoandiny voalohany. Novilomina ianareo fony maty ny fahotanareo sy ny fampitsoanareo. Jona voalohany toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo. Fantatsika fa tafafina niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika. Voafontsy nandray fitsanganam-panahy. Tsy maty ara-panahy intsony fa velona ara-panahy. Teny fanampin'ireo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo. Niala tamin'ny fahefany maizina Satana ho amin'ny fahefan'Andriamanitra. Kolosiana toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Isaoran'Andriamanitra izay nanafaka antsika tamin'ny fahefany maizina fa namindra antsika amin'ny fanjakana izany. Efesiana toko fahadimy andiny fahavalo. Maizina ireo fahiny mazava amin'ny tompo ankehitriny. Petera voalohany toko faharoa andiny fahasivy. Natsoina ny ala tao amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Voafontsy tsy ao amin'ny maizina intsony. Tsy mandeha ao amin'ny maizina intsony. Tsy tapahany fahefany maizina. Voafontsy ao amin'ny mazava. Voafontsy tsy ao amin'ny maty fa ao amin'ny velona. Voafontsy nateraka indray. Jona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo fahatelo ambin'ny folo. Fa zay rehetra nandray azy mena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Dia raha zay tsy nateraka ny raha na ny sitrapony olona na ny sitrapony nofo fa nateraka Andriamanitra. Jona toko fahatelo ambin'ny voalohany ka hatramin'ny faha raika ambin'ny folo. Raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy tsy mahazo hita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Titos toko fahatelo. Halleluja. Ny andininy faefatra fahadimy. Fa rehefa niseho ny famoram-panan'Andriamanitra mpamoty antsika sy ny fitiavany olona dia tsy avy tamin'ny asany fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famoram-pony kosa naonjenitsika tamin'ny fanasany fiterana indray sy ny fanavozany fanamasina. Voafontsy nandray fahaterahana velom-bolo. Nateraka ny tenin'Andriamanitra. Voafontsy fonenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Satria izany dia tonga tempolo ny fanahy masina ny tenany. Kortiana voalohany toko fahatelo andiny feno ambin'ny folo. Tsy fantatrareo va fa tempolo ny fanahy masina ny tenanareo? Fa tempolo ny fanahy masina izy. Masina izany. Ho vaovolo tempolo ny fanahy masina. Itoeran'Andriamanitra ny fanahy masina. Mahatsapa n'Andriamanitra ny olona ao anatiny. Mahatsapa ny herin'Andriamanitra mitoetra ao anatiny. Zany no ahafahany milaza fa manana ny Jesosy izy. Ny tompo izany fanahy izany. Dinio ny tenanareo na mitoetra ny fononareo anaty zao toetra fa ao anatinareo Jesosy raha tsonany lavina. Raha olona ny kely ianao ny raisiny ho isan'ny voafontsy olo voafidin'Andriamanitra dia manana izay fahatsapana ho sy toeran'Andriamanitra ao anatinao izay. Efesiana toko faharoa andiny faharoa amby roapolo. Tempolo masina fonenan'Andriamanitra ny fanahy masina. Kortiana faharoa toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Izay toerany fanahy mitolo ny toerany fanahy. Voafontsy maty no miota. Velona ho an'Andriamanitra. Romanina toko fahaenina andiny faharoa. Ataontsika izay efa maty amin'ny ahoana velonamina. Izay efa maty dia afaka miota. Kristy Jesosy dia maty no fahotana fa nitsangana tamaty velona ho an'Andriamanitra. Dia atao tahaka izany koa ny tena
satria mborona teo amin'ny azo fijalena no potena tamin'ny bebana no vonona ny fitiritana ny filana zany Jesosy Kristy efa nambony fany ny nofony sy ny filany nofony teo amin'ny azo fijalena. No vonona ny sitrapoadala maty ny amioto velona ho an'Andriamanitra. Ataontsika ampy reo teny ilazana zany hoe voavonjy olona afaka tsy mety amin'ny avozon-javatra tsy azon-javatra anevozona olona voavena eloka olona voamanana ka manana olona voaova an'Andriamanitra velona ho an'Andriamanitra nateraka indray ka zanak'Andriamanitra olona masina satria ilay Andriamanitra masina mipoetra ary fanaten'Andriamanitra ao anatin'ny fo ny fanaterana zay toerany fanahantolo ny toerany vavahana. Iza ny voavonjy iza ny voavonjy eo amin'ny olona voavonjy na ny vokatry ny famonjena voaray raha nahazo famonjena ny olona iray misy zavatra miseho tahaka ny voankazo masaka eo amin'ny voankazo mamovo. Fantaro amin'ny voany ny azo raha voavoky ianao tahaka ny ahoana ny fisehoany zany famonjena izany. Halleluia. Fiainam-pamarina. Halleluia. Romanina toko fahaenina ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Romanina toko fahaenina ny andiny fahavalo ambin'ny folo toy izao ny vakany teny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompo ny fahamarina. Natao nafana navela io no amarina no amasi natao Andriamanitra no nanao anao no ny asa nanafaka anao tamin'ny fotany ho lay teatiky ka namana atsika ho afaka tamin'ny fotatsika tamin'ny rano nanasa atsika ho afaka tamin'ny fotatsika tamin'ny rano dia nanao atsika mpanjaka sy mpisolo ho an'Andriamanitra ty ambony tany afaka tamin'ny ota mpanompo ny famarinana midika hoe andevo ny fahamarinana tsy malafa tsy marina satria ny famonjena dia nitondranao ho amin'ny fafanana amin'ny ota ny atao hoe ota ny tsy fahamarina rehetra ary ny rano Jesosy manadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra.
nataon'Andriamanitra ahoana moa no anamarina atsika efa mbola mitohy mangaga isika, mbola mitohy mangalatra isika. Na dia tena tika voavonjy efa ny fidiny tompo aho nefa mbola mitohy manota ianao, ataony ahoana ny fanamarina ianao? Naseho ny fahasoavan'Andriamanitra ho famonjenany olona rehetra. Miseho zay mitondra famonjena dia mampianatra azy anda itoepana tiaraka n'Andriamanitra amin'ny endriny rehetra. Sy volany zao toujours ny tokony vela amin'ny olony sy marina amin'ny toepana n'Andriamanitra. Ny olona dia mitondra ny vokatry ny fahamarinana eo. Vokatry ny marina ty azonaina endo mahatona olo. Ty fahamarinana izy, Andriamanitra ny fahamarinana, Jesosy lalana ty fahamarinana. Ty fahamarinana izy, fanahy masina fanany fahamarinana, ten'Andriamanitra fahamarinana. Fahamarinana nono sy mangetaheta an'izany izy, mpanompo ny fahamarinana, eteny fahamarinana izy, ampiasay ny fahamarinana izy. Toy izany ny fisehoan'ny famonjena voaray. Izay mahatonga ny teny hoe niomana ny vatany mitaky akanjo fotsy, rongony fotsy madinika, inona moa le akanjo fotsy? Famarina ny olombonjely, famarina ny voavonjy. Vela amin'ny ony sy ny marina. Fisehoana fiainam-pahamasina. Jereo Romanina toko fahenina ny dimy faroambopolo. Faketiny rehefa natao afaka tamin'ny olo tenareo efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatareo ho amin'ny famasina, mamokatra famasina fiainana. Zay mahatonga ny hoe tsy haiko intsony ahoana ho izy? Ahoana izy teo? Tsy haiko intsony no velona lavitra an' Jesosy mpamonjena fa notafihely vaovao aho ka voa manana ny vokatry ny famasina. Efa novonjena anao dia mamokatra famasina. Ny tena olo mavonjy marina dia ty fahamarina, ty fahamasina na ny olona vaovao zay noforotin'Andriamanitra eo fiainana. Na rinareo toetra tanomba miasa fa notafinareo toetra vaovao araky ny endrika le nahary ho amin'ny fahitsina sy fahamarinana ampitondra famasina. Voavonjy aho natao batisa, vita batisa manino miaina amin'ny fahamarinana ve? Vita batisa manao ino? Mbola miaina amin'ny faritona miaina vita batisa? Tsy voavonjy zany, tsy voavonjy zany. Ohatra tsisy dikany le famonjena zany. Fa naseho io fahasoavana mitondra famonjena io, mampianatra anao io ijoro anda mitoepanaty araka an'Andriamanitra. Ny filany zao tontolo zao manana ny filany mandamy regny ho vela amin'ny olo sy ny marina. Hoe Paoly, masina sy marina ny fitondran-tenan'ireo. Teo masonareo zay fisehoan'ny famonjena misy fitiavana mahagaga.
teny sy nomena fanao osa isika fa fanahy ny fitiavana. Timoty faharoa toko voalohany andiny fafito, Romanina toko fahadimy andiny fahadimy, satria ny fitiavan'Andriamanitra natosaka ao am-potsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Misy fahasoavana na entina ao anatinao, na entina ao ny fanahy masina, mitoetra ao ny fanahy masina, miaso ao ny fanahy masina, mamokatra fitiavana izany. Izany mahatonga anao ho tia an'Andriamanitra, ho tia zavatra araka an'Andriamanitra, ho tia olona, ho tia ireo izay asainy ten'Andriamanitra ho tiavana. Fa naka ny fahafahanao azy ny tonga tianao. Alleluia. Mora aminao amin'izay fotoana izay miteny hoe tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay makay anareo. Zay ho tsara ao amin'ny Petera faharoa, reto zavatra misy ndiny fahatelo. Petera faharoa toko voalohany ndiny fahatelo. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ny antsontsika tamin'ny voninahitra sy ny fahatsarana. Ary izany nanomezany antsika ireo teny fikasana sady sarobidy lehibe indrindra mba ho tonga piray amin'ny toetra an'Andriamanitra ianareo rehefa fanadositra ny fahatonana zao amin'izao tontolo zao no volany. Ary ankoatr'izany dia manaova izay zao tokoa rehetra, ary amin'ny finoanareo dia maneho fahatsaram-panahy, ary amin'ny fahatsaram-panahy dia fahalalana, amin'ny fahalalana fahomonam-po, ary amin'ny fahomonam-po dia faharetana, ary amin'ny faharetana toe-panaraka an'Andriamanitra, ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia fitiavana ny raharaha, ary fitiavana ny raharaha dia fiantrana. Ary ao aminareo izany zavatra izany, sady ananareo petsaka dia tsy avela amin'izany tsy hamono tsy havokatra amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika ianareo. Fiantrana. Ny fitiavana ny manosika ianao mora-po antitra, malahelo olona. Alleluia. Fisehoany famonjeny mitondra an'izay fitiavana mahagaga izay. Io no marika voavovontsy ianao. Izay ny mahatonga Jesosy miteny hoe didy vaovao mety anareo hifankatiavanareo. Zany mahafantarana olona rehetra fampianatra anareo. Antsika adika hoe zany mahafantarana fa olo mavonjy ianao. Fiainana miaraka amin'ny hery sy fandresena. Raha nahazo famonjena, mitondra hery ny famonjena. Hery ho anao no mahatsapa hoe afaka ianao. Hery ho anao no mahatsapa hoe voavela hery ianao. Hery ho anao no mahatsapa hoe no hamarin'Andriamanitra ianao. Hery ho anao no mahatsapa hoe ianao dia manana ny fanamasina. Hery ho anao no mahatsapa hoe zanak'Andriamanitra ianao. Zay rehetra nandray azy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra minenara. Misy hery sy fandresena amin'ny olo mavonjy. Jesosy Kristy ilay toetra ao aminy herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia mpandresy no mitoetra ao aminy. Ao amin'ny Baiboly, Kortiana voalohany andiny fefatra, Kristy no herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Kristy mpandresy. Zay efa naresana zao tontolo zao. Jona toko fenambin'ny folo andiny fahatelo amin'ny tempo. Kolosiana toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Ndraisitsika Jesosy hitoetra sy monina ao anatintsika. Lehibe izany. Maharesy amin'izao tontolo zao ianareo. Satria lehibe zao aminay nosy ao amin'izao tontolo zao. Izany maharesy amin'izao tontolo zao. Afa-tsy mino fa Jesosy no Kristy. Ireo olona nateraka Andriamanitra. Isaoran'ny Andriamanitra nanetsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy. Ary amin'izany rehetra izany dia manaotra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ny Kristy. Afaka
mihidy ianao hoe mandresy aminy am' Jesosy, manatra no mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy. Vaovonjy aho. Halleluja. Tsy nomena fanaosy fanany ery. Halleluja. Ny famonjena dia mahatonga atsika hideran'Andriamanitra amin'ny hika-pifaliana ary hiteny pinoana, teny mpanantenana eo am-petena no azy. Noho ny vaovonjy eo am-petena amin'ny fahafatesa dia miteny manao hoe tsy atahotra ny loza aveno aminy. Raha banany tangaika dia tany manana ilay voarafitr' Andriamanitra peteno aty avelona tsy afatesa no najokotobo. Teny pinoana izany, teny mpanesena izany. hoe Petera, za zay namandro olona mpiomina am-voninahitra aseo. Petera voalohany toko fahatimy andiny voalohany. Ao am' Petera voalohany toko voalohany andiny fahatelo. Irafra voatsika ifalitika amin'ny fifaliana kay lazay lay fahatsapana ny famonjena satria noraisitsika izany. Hoe John, indre manao ahoana ny fitiavana sy ny revantsika nitsony atsika hoe zanak'Andriamanitra zany tokoa tsy manala antsika izao tokoa. Raha iseho izy dia hotaka azy izy, ho hitatsika izy ama izy azy. Paoly teny atolotra sady akaiky ny fialako terizina ho ansatromonatro ny fiainana. Zany anty tahino ny finoana ny tanteraka amin'ny fihazakazana. Miseho amin'ny zavatra maro na miendrika na fifaliana ao anatinao, ny fitonina eo ambony zavatra io, ilay herinao, ilay fanjakan'Andriamanitra ao anatinao, ny fanampenana ao anatinao, mitondra fitahina samy aho, ny famonjena ny fananao, tahaka ny anambinana ny fananao, dombina so salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Voavonjy aloha dia ho sita ary mena velona. Alleluia. voavonjy mandray fahasoavana. Voavonjy Nandray ny fanjakanandreo ao anaty dia andratenao ny zavatra rehetra. Andriamanitra zay tsy niaro ny zananatoka fa natony amontsika rehetra someny atsika niaraka n'izany marina ary Paoly ny zavatra rehetra. Davida dia ampiteo amiko ny fifaliany famonjena. Halleluja. Misy famantarana mahagaga eo amin'izay mino. Fa ny teny amin'ny azo fifaliana fahatalana amin'izay be fa herin'Andriamanitra amin'ny voafontsy. Zao famantarana izao miaraka ny mino voavonjy ny dikany. Amoaka ny teny voly amin'ny anaran'i Jesosy nivoaka ireny hiteny amin'ny teny vaovao zay olona tsy hay izy. Nasendra misotro zava-mahafaty izy tsy hampaninana azy zany. Fifaliana famonjena. Iza tsy faly le famonjy? Iza tsy faly? Mifaly n'olona rehefa mivoaka ny fonjy. Mifaly n'olona rehefa arisitana tamin'ny arety mandozana. Mifaly n'olona raha tsy maty tao amin'ny accident nahazo azy. Mifaly ny olona voavonjy. Faly voavonjy rao fiao. Alleluia. Tena faly. Alleluia. Alleluia. Matony olona very zany fifaliam-pamonjena zany nety nisy fanahona, nety nisy fahotana, nety nisy fatapany fifandraisana tamin'Andriamanitra, nety nisy zany tahaka ny fatapany Davida rehefa lavo izy mainao azo ny famaimainanao. Ary hoe am'raha foamiko ny fahasavanao taminao
zany ohatro miakatra mitosodavy ohatra tsy misy azany satria nahoana misy vaota fa tsy misy fomahaizitra ny fifaliam-pamonjena ao anatinao ny anarana voasoratra any an-danitra dia mitondra fifaliana ankitiny ny olo vaovaotsy porfoy ny famonjena porfoy fa voafonjenao asehoy fa voafonjenao mantiana am'famarinana mantiana am'famasinana halleluia manana fitiavana fitiavana ten'andriamanitra fitiavam-bava fitiavana fiderana fitiavana ny asan'andriamanitra fitiavana fanahonje Alleluia. Che mahatonganao anao fiterinenao am'famonjena fanahy lay fitiavana andriamanitra no apetany ao am-potsika na atosany ao am-potsika tsy le fitiavana voajanahary fa fitiavana mora reraky zany mora maty zany fa fitiavana andriamanitra le fitiavana manak'izay le fitiavana namonjea ataon'andriamanitra ao anatiko ka ny vaovaotsy dia entany fitiavana tereny fitiavan'andriamanitra zany manosika azy any zava-tarehetra tsy mila voziny izy manompo mipifaliana entany fitiavana akehitriny vovotsy vai ino mo nivokatra am'izay ao am'fiainanao manahoana mo ny peuple move hitaniona karatra misy fifaliana n'andriamanitra ao anatinao lay fanatenana velo ao anatinao tena foy ny fotoana iresaka any amin'ny teny fikasan'andriamanitra momba ny famonjena sotra mpamonjy andriamanitra tompony famonjena izy manam-pamonjena izy no mpamonjy izy dia mahafonjy jesosy kristy nanehoany tiavin'andriamanitra indrindra zao tontolo zao meny zany anatokana mba tsy vezevitra mino azy andriamanitra tsy naniraka ny zanaka nameko an'izao tontolo zao famonjy an'izao tontolo zao ny lalany jesosy nahono vidy ny famonjeny antsika fantatsika loatra ny asa fisonana ataony teo ambony azy fijaliana maty ho famonjena maty naneny rany ho sorona ho fanafotana famelakely naletina ny tangana tama niakatra velona ny an-danitra na sanatra ho tombo sy mpamonjy any mety bebana sy famelakely ho am'izany mavotsy tokoa zay mananton'andriamanitra amin'ny rany zany voasoratra amin'ny asy apôstôly toko fahadimy dimy firaika amin'ny telopolo hebreo toko fahafito andimy fadimy amby roapolo fepetra lasa famonjena fibebana famazana voamenika ny fibebana tsy izy fibebana raha tsy tonga eo amin'ny fahatsapatena fa mpanota solombery solona vovonjy mila famonjena ny olona izay fahatsapatena izay no atao fifoazaka tonga saina ianao ary eo nao mantiano toerana misy indisy raha izao toetrako sy fiainako izao dia oveny any milo aho tena tsy manano mihitsy ny saiko amin'ny ratsy fita mamatotrano faotako teo afaka alahelo araka an'andriamanitra miasa fibebahana famonjena hitondranao fekekely koa izany ary tondranao ny fitsorana ary tonganao anao asa famerenana sy famonerana ny ratsy fita raizy faharoa mila mamela ny olona kristana zany tsara eto a ianao zay mitady famonjena ho jesosy raha mitsangana mivavaka ianareo misy olona tsaronareo fananareo ale mamelany elo mavelany renareo zay miadanitra niko mamelany elo ka hitaka mamelana izay meko taminay mahatratako fahenana diny fifitromeny fotoany io mahadiso olona maro
mamela heloka, mamela ny heloka ireo olona nanao ratsy eo, mamela ny heloka ireo manendrikendrika eo. Nizany izy finonan' Jesosy Kristy hoy le nanakireo ny asy apôstôly fenymeny folo telopolo faiky ina tokony ataoko maronjena minoa Jesosy tompo ivonjena anao sy lemanao Romana toko fahafoloandimy fahavalo fahatelo ambin'ny folo raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao mino Andriamanitra nankanazy tamin'ny maty teo vonjeny amin'ny vavany anikena zona famonjena folo inolo zona famonjena mangataka vonjeo vonjeo afaka fota mambra fulano vonjeo afao toetra ratsy afao amilay ohatra afao jejejoro afao amity foratsika mora taitaitra sosamodony vonjeo magataka vonjeo vonjeo ho afaka an'ity sigara ity vonjeo ho afaka an'ity vatona ity vonjeo ho afaka am'ity tanana zata mitsotra ity vonjeo mila mangataky vonjeo ho afaka am'ity vavatrambony ity vonjeo ho afaka am'ity fotany lela sy olo ity vonjeo mila mitondra mibavaky anao mila mangataka mity anao mangataka ny matetika mifagata inkeo mifavakao angataka famonjena mbola sisy ho Ezekia tamin'ny Isaia Josua ngataka famonjena mila angataka vonjeo raha ireo mpanoda marobe ireo olona miletika fahotana ireo olona viravira intempony ireo no manokatra ny vavany miantona Andriamanitra mitarao famonjena eo ho voavonjena izy. Alleluia. Niandro ianarana amin'ny boky ny Joely ny asan'ny apôstôly Romana nazovy miandro ianarana tompo teo vonjena izy. Aorianan'izay manolo tena atao batisa mety mihitsy ty lalana naliana rety lalam-pamonjena io zay misy atao batisa no vonjena mibebaoka atao batisa ny anaran'i Jesosy azo famelakely nareo andray fanesana teny fanamasina teny fikasana ho anareo sy ny zanaka eo nizaniza no toy Jehovah Andriamanitika nampinazy tsy misy olona ny ekena ho misy ny kristiana marina ho testamenta vaovao natao batisa ry Petera sy namany natao batisa enina de Jesosy azo ny fianarana natao batisa ireo ndraiky ndeny ten'Andriamanitra tany amin'ny Pentecoste Cornelius kapiteny olona manakaja be nanao so teo amin'ny firenena nefa mbola natao batisa nandray fanamasina Paul nahita Jesosy natao batisa tsy natao batisa izany fa aiza mity mba eritreretanao ny mombanao io mahafaly mihitsy mahitanao tonga eto miangona manaraka fiviny efa apolo taona gaganao arana matao tafanao tonga aloha fahafatesana hijaranao ny ten'Andriamanitra orenao fiarana voka ianao mivavaka izay mangataka amin'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra fibebana ianao. Alleluia. Andriamanitra ny anampy ianao maniolanao. Alleluia. Miaina ho an'Andriamanitra amin'ny faharetana hatramin'ny fara zany temidika hoe asika ny famonjena katana tsofotsorako mihitsy ity niady atsaverako vosotra ty atanako ity zay tokony ho ataonao rehefa voavonjenao Paoly miteny miteny atsara ny finoana
ronono azono ny fiainana mandrakizay ho amin'izany etsonanao nanaovanao fanekena teo masom-polombena maro Hébreux 4:4 ataontsika hoana ny fandositra ratsy ny tany izao famonjena tiako izy tsara Alléluia. Ny teny amin'ny andro rehetra arinoko fa be be ny rehefa oka n'Andriamanitra manana vaovao mafany hosaraina aminareo a miasa Jesosy mbola mamonjy fanahy izy vaovolombelony izany ireto izy mianakatana ny tananareo tenenao vaovolombelona izany fa miasa Jesosy Jesus, na puta de Israel, aleluia. Jesus se não diz, o lavou não diz. E fazendo e fica lindo, quando fica lindo o nati. Anisan'ny fihebenany mampifirovandoha izy raisy ny famonjena firo azo raisina ananana fahatsapana amin'izao ampifirona izy tsy miandry aloha fitaratana zay tsika ny fahasoavana mihina Andriamanitra antsika ampifirona ty fa resaka tsika hoe efa vonjy za dia mitahika ianao isaizay na lavitavitra kokoa ny amby hoe vonjy sy ny fomba fisehoana vonjy afaka mandeniky sika hoe tena olo mavoty ve a tena olo mavoty ve teo lehibe anjaranao mandiniky fa nomenanao ny fitaratra azavitahana ny tenanao azavitahana ny tenanao azavitahana ny tenanao hitanao hoe tena vola misy kely atao papa tena lehilahy ny lombona zavaka riralany beba mekeny fahotanao anafitanao Andriamanitra anafatanao izy zavatra rehetra zay fiambolena Andriamanitra dia hokotana izany aza misy afena aza misy afena zavatra nolo voavelany eriny voasarina ny voatany tsy saintsy overa zay misy fitaka ao olo mavonjy marina tokoa olo mavonjy marina tokoa halleluja inany zavatra niseho rehefa sitrana le dala be teny amin'ny fasanao le adala tsy azo ny feza asaina tsara ka mipetraka teo kaikitry ny tompo teo anilan'ny tompo mitavy tsara asaina engy asaina tsy hoe tsy ampisaina voavodie manana ny fanafatahorana n'Andriamanitra ao mitavy tsara mipetraka ao anilan'ny tompony tao fenetaeta manaka ny Jesosy dia nio ny tenanao raha mbola ao le famonjena ao ve fa izany tsy dikinina raha natinao ny famonjena tahaka ny anao fikambanao amin'ny ONG anankiray nao amin'ny vodronao fotsiny zany
mahafotsy anao fa ny fampiarana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mahafotsy anao. Ny olona mahavonjy mahatsapa fa mbola ao famonjena tany mafy azavelo votsy mangatan'Andriamanitra paherezo a des sociaux na mampiasa ny ato paherezo a des sociaux arova atolavo arova tisolavo arova tiokivy afanana a des sociaux tsy naman'izay mihevitro amin'ny fahaverezanao fa naman'izay mi afondena ny fanahy isako tiako. Alleluia. Nanisy olo mahavonjy ny amin'ny talana zarovy ilay andro nanaovana batisana miverena amin'ny fitiavana voalohany eketo. Halleluia. Miverena amin'ny fitiavana voalohany. Andro taloha nanaovana batisana no tompo fa tsy anao indray misy ho taka ihany nareo mody mafana ny tompony anafaka anao, ny tompony aneola tentana eo aminao. Fa hijery ny Jesosy amin'ireo folana ny fahotanao ianao ka navao ny faneolan-tenanao ndray mandeha misaina ho avy ny fotoana natrentsika ny manak'izay miala eto amin'ny tontolo izao. Ny olo mahafonjy tena hoe rehefa ntsona misy fanafody, mitandana, miarena raha mipetraka ianao mamela heloka Andriamanitra raha mihinana fonjena ianao raha mipeny ianao to hiverina aminao izy ary isy fananganana vavo amindray. Alleluia. Alleluia. Isira anankiray azafady tsy fantako $645 viniritsika io mira fampietreretany azafady tsy fantatra ngamba mety zany fa mity to fantatry ny tompo anao. Bapakana
Ty anampianao zay. Ty totika ho tompo anao makany satria izy vavaka manokana toro. 5% tototsika tety. Nandeu